Ziona Fraisina Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisina, Ziona Fraisina, Ziona Fraisina. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisina Ambolo-madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisina, zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana Ziona Fraisina. Ziona Fraisina Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Miaraba tompokolahy finaritra tompokovavy. Tonga ndray tsika amin'ny fotoana lehibe izay fagnarahantsika isaky ny weekend dia anatin'izao fandaharana lehibe zao eto amin'ity onjam-peo ity. Ka miarahaba atsika isan-tokantrano manonona ny fiadanan'ny tompo atsika rehetra ary miantso ankehitriny ny fitahina avy any an-danitra mba hirotsaka amin'ny fiainanao. Ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana no miaraka aminao eto amin'izao ratsa-pandaharana izao. Ny zavatra anankiray tiako mba ampafantarina sy mba tiako atongavana dia hoe ndao mba samby hanompo an'Andriamanitra e. Ndao mba samby hanapa-kevitra heverina amin'ny Jesosy. Ny Baiboly dia milaza fa izaho ihany ozy izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Be da be tsika amin'izao andro faran'izao mitady lalana ary magnontany olona mihitsy sao dia mba misy lalana hitanareo any. Jesosy ilay lalana. Maro koa ny fanontaniana mipetraka hoe tsy hita mihitsy raha angaty izay marina amin'ity fiainana ity. Jesosy no fahamarinana. Zaho ozy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zany hoe zay raha jiaby tadiavinao io hita amin'ny Jesosy daholo. Tonga eto andro any ampafantatra anao an'izany secret zany ary mba magnentana atsika. Indrindra ho anao izay mbola tsy manana fiangonana, tongava ato amin'ny Ziona Fraisina. Zay efa fantatsika tsara fa ny tegnako no pasteur nasain'i Jesosy nagnorona ny fiangonana Ziona Fraisina Tamatavy zay mijoro Ambolo-madinika. Vafaran'ny coopérative Transexpress le mandeha Vatomandry sy Mahanoro io etsy Ambolo-madinika etsy ao tsika no manao fivoriam-bavaka. Misy fotoana isaky ny alatsinainy maraina, maraim-baovao amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 1 ora sasany. Talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora misy vavaka sy délivrance, fandroahana démonia, fanapahana ozona, reo karazana asany maizina rehetra resy ao anatin'izany. Dia talata sy lakamisy ihany koa isaky ny hariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora misy fivoriam-bavaka lehibe zay hitondrako fampianarana mafonja hoentina ampianarana sy hitezana ny mpino tsirairay avy. Io tsy hagnavagna n'iza n'iza na mpivavaka na tsy mpivavaka, tsy hagnavagna fiangonana, tsy hagnavagna finoana, fa ho anao zay lina intéressé amin'ny alalan'ny fampianarana zay mba atao eto amin'ny télévision, mba asaiko anao mba ho tonga any am-piangonana anatin'ireo fotoana ireo. Dia rehefa andro alahady isaky ny alahady amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 ny fidirana voalohany, lahady maraina io amin'ny 8 ka hatramin'ny 10, zany hoe misy fidirana roa. Amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 fidirana voalohany, fidirana faharoa amin'ny 10 ka hatramin'ny 20. Dia anao zany misafidy amin'ireo. Mariko eto fa ny fampianarana anatin'ireo tsy mitovy. Hafa ny fampianarana amin'ny fidirana voalohany ary hafa koa ny fampianarana amin'ny fidirana faharoa, fa tsy hoe le amin'ny voalohany eny miverina amin'ny faharoa. Dia ohatr'izay koa ny après-midi manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Ny après-midi zany fidirana ray ihany zay iombona ny fiangonana Ziona Fraisina manontolo magnerana ny Tamatavy manao karazana fivoriam-bavaka lehibe andraisana osotra. Tiako ihany koa mba mampafantatra anao fa be da be ny efa nandresy. Tsy vitsy ireo nandray fagagana, mandray fanasitranana, mandray valim-bavaka amin'ny alalan'ny finoana sy ny fanomponan'i Jesosy Kristy ato amin'ny fiangonana Ziona Fraisina. Ka anasako atsika rehetrarehetra. Tsara marina ihany koa fa ny fiangonana Ziona Fraisina dia fiangonana kristianina, zany hoe
mino ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, mino le ray zanaka fanamasina. Isika tsy magnaratsy nizaniza, tsy mankahala nizaniza ary tsy manana fahavalo afa-tsy satana irery any. Tonga izay zarany soa, zarany mahafinaritra ho atsika ary zay ny tanjoko eto. Tsy misy ambadika politika ary tsy misy tanjona hafa ankoatra ny hitondra ny olona ny fiainana fagnaradia an'Andriamanitra. Ka tongava re olona misokatra ao varavaram-piangonatsika ato amin'ny zona firaisana. Talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora misy vavaka délivrance. Talata sy lakamisy hariva amin'ny 10 ora sasany mirava amin'ny 7 ora fivoriam-bavaka lehibe. Zoma misy fifadikany isaky ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina. De rehefa lahady araky ny fanazavaiko teo fidirana indroa ny maraina amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 ary amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana no mitondra sy mizara ny fampianarana rehetra ao anatin'izany fotoana izany. Ko manentana atsika zay manaraka n'izao fandarana zao. Naiza misy anao maheno an'ity fandarana ity, manasa re tompoko. Tena miangavy anao, tongava mba hiaraka andray fahasoavana, tongava mba hiaraka andresy, ary indrindra andro farany zao tokony hitodiantsika amin'ny Jesosy, ndo hanaradian'i Jesosy, ndo hiverina amin'ny Jesosy, fa efa akaiky ny farany. Fandalovana eto ambony tany eto, ndo mba hagnomana ny mandrakizay tsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Zay no ela satria misy fampianarana zay tiako mba ho zaraina anao am'izao ankehitriny zao idao tsika miaraka anondrika ny lohatsika hivavaka sady hangataka ny fitarian'ny fanamasina. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka apetrako ampelantagnanao tompo zao fampianarana izao, apetrako ambany fitarianao fanamasina, enao mihitsy ikasika andreo vahoaka zay mandre, ikasika andreo vahoaka zay manaraka ny fandarana ity, mba hisy fiantraikany amin'ny isan'ny tokantrano tompo izao fandarana izao. Voninahitra inaranao rery any. Meo tompo le lela afaka mizara, meo le saina afaka mandinika, indrindra fa ny famohan-kevitry ny soratra masina iantefa any amin'ny fanan'ny olona ka hitondra fiainana ho an'ny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy ravako zay karazana asany demonia, tapatapahako ny ozona rehetra ho zay rehetra manaraka eto ary ninona olana misy amin'ny fiainany manonona fandresena sy vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ravagna hoe lafa iresaky tsika androany makasika ny atao hoe fagnarahandia an'Andriamanitra. Agnatin'io fagnarahandia an'Andriamanitra io ravagna matonao zay magnaradia magnaraka zavatra eo aloha. Zany hoe apetraka ao aloha Andriamanitra, manaradia. Zany hoe iriny diany de arahanao vafara izy. Zay voalazany zany amin'ny Isaia 5:7, ny andininy faharoa. Isaia 45:2 izy hoe indro mandroso ny loanareo aho izy. Andravona ny mpitontoana, anoritoro ny varavarana varana ary anapatapaka ny divy. Mandroso ny loanareo aho. Zany hoe apetrao foana. Vao maraina ny andro ataovy Kristy alohanao. Andeha hivoaka ny tragno anao ataovy Kristy eo alohanao. Andeha hiasa ianao izy ny atao voalohanao. Raha misy programa tianao atao mba consulté aloha izy hoe Andreza Andriamanitra mangataka fitarianao. Satria eo amin'ny fiainatsika dia feno zavatra mikitontona, feno varavarana varahana ary feno idivy. Ka raha tsy manana an'Andriamanitra ianao elo-lalana, maro ny zavatra tsy milamina amin'ny fiainana. Ary zany ny riavagna masarotra fiainatsika ty le Andriamanitra namorona atsika tsy raharay itsika, fa mitady zavatra hafa atsika ameno mibanga. Or nefa riavagna mitovy amina tôbila anankiray tsika zay navoaka avy tao amina concessionnaire, tsy maintsy ny olona ao amin'ny concessionnaire io ihany no afaka miregle ny problème le tômôbila, satria izy nagnamboatra no mahay ny banga sy mahay miregle zay tsy metimety rehetrarehetra. Ka ianao tsy nisy ho azy teto ambony tany fa nisy nagnamboatra anao, de tsy izy zany fa Andriamanitra, tsy izy zany fa Jesosy Kristy, tsy izy zany fa ny fanamasina zay nagnamboatra anao. Mila miverina aminazy ianao raha tianao ho reglena io zavatra mahazo anao io. Tsy mpimasy mihitsy ny mavaolana anao satria ny mpimasy tsy namorona anao. Tsy ny professeur satria ny professeur tsy namorona anao. Tsy ny piskidy, tsy ny tromba satria ny tromba tsy mahay mamorona olona. Fa Jehovah Andriamanitra ny namorona anao. Miverena aminazy ianao, mitodia aminazy ianao fa izy rery ny vahaolana. Indray tsika mivonto tagnanatsika, mivonto tongotra atsika, dia tenin'olo hoe mandiana fa re misy mpimasy mahay. Tsy mpimasy nagnamboatra anao, ndana miverina amin'Andriamanitra fa izy mahay manasitrana anao. Ary raha sagnatry ny vavaka na misavian'olo anao, ny devoly tompoko tsy mandroaka devoly. Reo tsy miady zany.
fa Jesosy ihany no mandroaka devoly. Ary voalazan'ny Baiboly zany fa nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Devoly tsy mandrava ny asany, sahala aminao tsy mandrava tragno namboarinao io. Dia ohatran'izay koa ny devoly tsy andeha handrava zavatra nataony mihitsy izy. Ka raha tianao rava zay zavatra nataony devoly tao amin'ny fiainanao, ndana mitady mpanompon'Andriamanitra, ndana mitady fiangonana, ndana mitady pasteur hivavaka ho anao mba ahafahan'io situation io ilama. Zay le fagnarahandian'Andriamanitra. Ndô samby agnaradian'Andriamanitra, ndô samby hitodika amin'Andriamanitra fa fotoana zao aza miandry ela. Ianao mahita mesarotra fo lalalovanao nefa anao tsy tonga saina agnatin'ny eglizy. Ao ny sasany zany me marary, me tsisy vola, mety ratsy ny fiainany fa tsy mba manapa-kevitra agnatin'ny toerana misy fiangonana. Ao amin'Andriamanitra ihany ny vahaolana rasina bavana. Ny tegnanay zao taloha niaigna tagnatina fiainana zay tsy milamina, ary mety betabe amintsika mahita anahy mahafantatra ny tantarako teo aloha. Fa rehefa nitodika tamin'i Jesosy no vany ny fiainako rena. Ary tsy megnatra androany toro filazantsara aminao, tsy megnatra androany joro vaporombelono amin'i Jesosy la sava andô hitodika aminazy. Ka misy lesona iny koa zay mba tiako ampitaina aminao anatin'izao fandarana zao, lesona mahakasika ny tantaram-piainan'ny Samson. Misy lehilahy anankiray tao amin'ny Baiboly tao, Samson ny agnarany. Lehilahy anankiray zay tegna nandrandrain'Andriamanitra. Io Samson io raha adika dia hoe zanaky ny masoandro na hoe zanaky ny mazava. Zay zany le signification le agnarana hoe Samson, zanaky ny fahazavana, zanaky ny masoandro. Na ihany koa hoe zanaky ny Manoa. Zay koa zany agnarany. Ny renin'ny Samson dia momba, tsy niteraka. Ozintsika zay hoe tsy mametry. Or nefa rehefa nandeha ny fotoana, nandeha ny volana, niseho tamin'ny maman'ny Samson io ny anjely. Hoe hiteraka anao zazalehilahy anankiray antsoina hoe Samson. Hitatsika zany fa tega tsy zaza fatanitany, fa nanana na izy azy, zaza azo tamina profesia, zaza azo avy tamina faminaniny. Ary raha ny fandinianao anazy tena hoe tsy zaza ordinaire, fa nanana ny valeurany manokana satria faminanina avy tamin'Andriamanitra niterahany zany atao hoe Samson izany. Andriamanitra nefa riavagna nametraka fa i Samson dia nazirianina. Nazirianina zany hoe nanana karaktera manokana zay nitakian'Andriamanitra taminy. Nisy karazan-javatra zay tsy azo nohaniny, na mamany tamin'izy bevoka anazy ary nisy sakafo hoanin'olo fa tsy nohaniny. Donc zany io zaza Samson io dia nametran'Andriamanitra zavatra goavana tao anatiny fa niaraka tamina condition. Hoe Samson, anao miaigna nytianao fa zao kosa reto zavatra tsy azonao atao, reto zavatra tsy tokony atao. Zany hoe mampianatra sahady zany Andriamanitra. Rehefa miara-dia aminazy ianao, omeny osotra, omeny fahasoavana, omeny hery agnatinao ao entinao manompo azy. Fa io osotra io dia mitaky fagnamasinantegna, mitaky sanctification. Ary zay le onction tao amin'ny Samson. Onction mitaky sanctification, onction mitaky purification. Zany hoe misy fiainana zay ataon'ny olona tsy voatery ataonao. Karaha magnaradian'Andriamanitra ianao dia zany tokony atao. Fa tsy hoe zay ataon'ny kamarady dia atao daholo, tsy hoe zay ataon'ny namagna dia atao daholo. Satria riavagna misy zavatra efa hitatsika fa tsy nampahomby ny namantsika, mbola igny ny rahantsika. Raha tegna hanapa-kevitra hagnaradian'Andriamanitra ianao, fomba n'Andriamanitra ianarana, fa tsy fomba na kamarady, fa tsy fomba na fianakaviana, fomba n'Andriamanitra. Inona ny zavatra hitanao ataon'Andriamanitra, inona ny zavatra nitenenin'Andriamanitra taminao, igny arahy ko te hita vokatra. Maro ny olona mivavaka fa tsy mahita résultat tsara. Maro ny olona mivavaka ary tafiteny mihitsy, fa ela rao ny vavaka, fa tsy hitaka aby ny tegna marina. Tsy hitanao ny tegna marina satria le fitsipika, le principe napetrak'Andriamanitra ny brisenao, tsy arahanao. Ohatra fotsiny zao Baiboly miteny azy mangalatra, anao mbola mangalatra. Nefa anao te hita vokatra amin'ny fiaragna amin'Andriamanitra. Baiboly miteny hoe aza mijangajanga, anao mbola mijangajanga. Nefa anao te hita vokatra avy amin'Andriamanitra. Aiza ary le vokatra? Mitovy amin'olo tsy mivavaka fogna anao, satria ny olo tsy mivavaka dia gala tsy magnaraka zay nitenenin'Andriamanitra taminy. Anao ndraiky nefa ty mba miditra amin'le fivavahana, le raha nitenenin'Andriamanitra taminao mbola tsy arahanao koa. Ka i Samson dia zaza niavaka. Samson zaza feno onction. Samson zaza tegna nanana ny fahaiza-manaony manokana. Fa
nisy zavatra nytenen'Andriamanitra taminazy. Nisy karazana discipline. Nisy hery goavana revagna tamin'ny Samson. Ary tegna hoe nahagaga olo jiaby. Fa nagnafatra azy Andriamanitra mba tsy hanendry zavatra maloto. Mba tsy kitikitika fatin-javatra. Hoe tsy mahazo mihinagna fatifatin-draha zany. Tsy mahazo asivagna lame amin'ny lohany igny, tsy azo asivagna ciseau amin'ny lohany. Ary mila tadidinao fa na de fahasoavagna aza no mameno ny fiainanao, tsy maintsy magnaraka discipline ianao. Satria ny tena goavagna tamin'ny discipline ny Samson de izy tsy azo etezagna ny volony, sady tsy azo asiagna lame. Ka ny missione de nasian'Andriamanitra izy andeha hagnafaka ny zanak'Israely. Hoe anao Samson andeha hagnafaka ny zanak'Israely anao fa mafy loatra raha mahazo zanak'Israely. De nomen'Andriamanitra hery izy, ary nisy hery zay tsisy nana. Zao moko matetika tsy fantatsika fa zahay olo mba ositra reto nosoron'Andriamanitra, asian'Andriamanitra magnano asany io tsy nosoragna zay mba ho anay, fa hosoragna zay mba ho an'ny hafa. Ary zany izy andaniko fotoana eto amin'ny télé, amin'ny radio, iresahagna amin'olona hoe zao ndraiky secret, zao ndraiky secret. Zay zavatra atoron'Andriamanitra anay zany natao zaraigna aminareo. Ka i Samson nosoran'Andriamanitra tsy ho an'ny tegnany, tsy mba mifalifaly ny tegnany, fa ho an'ny zanak'Israely, satria nisy problème ny zanak'Israely. Jereo fa na ny fanomezam-pahasoavagna azy de natao mba hampandroso ny fiangonana, fa tsy hampandroso ny tegnanao. Ary zany voalazan'ny Baiboly mihitsy zany. Ka Samson nefa revagna tsy mpitory teny izy. Samson tsy mpanao fagagana. Samson tsy évangéliste, tsy pasteur. Fa nampiavaka ny Samson de tao amin'ny tanjaka. Nanagna tanjaka izy, nanagna force. Ary ny tanjaky Samson tsy tamina vata. Zabe moko misy betritry hoe Samson raha mijery film anao de ho lehilahy bokona be no vanimpanany film igny, fa Samson tsy bokona be zany. Fa olona tsotra karaha ataontsika zao, fa izy raha vao miady tsy resy. Ohatran'izany koa misy mpanompon'Andriamanitra, hitanao olona tsotra kely ary mety fantanao, fantako ngia io, haiko ngia io, fa ny zavatra teneniny ny fomba ampiasan'Andriamanitra an'io spécial, satria nametrahan'Andriamanitra zavatra ao anatiny. De ohatran'izay ny zavatra nitranga tamin'ny Samson rehefa. Ka raha mijery film anao no van'ny mpanao film igny, fa i Samson de olona tsotra karaha tsika. Ary raha mamaky Baiboly anao de lehilahy normal izy, fa saingy nametran'Andriamanitra zavatra miavaka tao aminy. Tsy hoe tao amin'ny nofony Samson le tanjaka, fa nolay herin'Andriamanitra zay nampitoerina tao amin'ny Samson. Anao zao raha mijery anahy de olombelona karaha anao zah. Anao zao raha mahita anahy de olo karaha anao zah. Fa kosa raha mahita anahy anao mivavaka ho an'ny marary de gaga fotsiny anao sitrana le marary. Raha mahita anahy anao mandroka devoly, mahita le devoly mikika de gaga anao, wala raha nagnanakory. Ary eo matetika magnova fomba fijerin'olo sasany, magnova fomba firesak'olo, raha vao olona ampiasain'Andriamanitra lazainy fa tsy normal. Tsy normal satria tsy mitovy aminao. Nosoran'Andriamanitra izy, managna hery ary managna fahasoavana. Ka ny ositra nefa mitaky caractère, mitaky karazana toetra manokana spécial, fa tsy mipetrapetraka amin'olo fo. De zay le fagnarandian'Andriamanitra. Ny fagnarandian'Andriamanitra tsy hoe zay te hagnaradiana azy magnaraka daholo, fa mitaky caractère. Manakory toe-ponao, manahoana fomba fisainanao. Ary ny olona vao manaradian'Andriamanitra de agny ny asainy ovagna manokana. Romanina 12:2 aza magnaraka ny fanaon'izao tontolo zao izy fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Misy zavatra mila avoziny agnaty saintsika ao. Ka mitaky caractère hoa io. Fa raha tsy zany lasa tsy mety, satria ny caractère no miazona ny fahombiazana. Ositra zany mampahomby. Ohatra hoe lasa nanambola be, lasa nampiasain'Andriamanitra be, lasa nanao an'izao be, mampahomby ny ositra. Fa ny ahafahan'igny fahombiazana igny hijanona permanent de ny caractère, toe-po, ny attitude anao, fomba fijerinao, ny fomba fisainanao. Ndana mitady caractère, ndana mianatra caractère, mianatra toe-po. Misy zao olona ohatra hoe ataoko hoe nahazo asa tsara izy, nanomboka nahazo place mba metimety izy, mbola miasa amin'olo izy, fa izy fa mahafohifohy vava amin'olo fo ndraiky raha ataony. Zay ny fanena aminazy riatiny.
zay mifanena aminazy petahany, zay mifanena aminazy igny olo igny mety mahomby androany, fa rapitso igny mifanena amtaolany satria le karakterany tsy normal, manana fahaiza manao izy fa tsy manana karaktera. Donc rehefa ny fahaiza manao mitaky karaktera, ny osotra mitaky karaktera, ny zavatra tsara rehetra nagnanao androany mitaky karaktera. Fa zavarina fotsiny am'le fahombiazanao fa move misy toetra tsara magnaraka an'igny, satria ny fahombiazana rehetra ny avy amin'Andriamanitra. Tsy misy olo mahay mamaky teny zany raha tsy men'Andriamanitra maso afaka nijery, tsy misy olo mahay mamaky teny raha tsy men'Andriamanitra vava afaka miteny. Donc matoa nomeny an'io fahaiza manao io, mila mpagnarahanao karaktera tsara le izy. Zay nefa le zavatra nisy eto ka possible anao zany ho tian'olona be le onction anatinao, possible tian'olo be fomba fiasanao, fa raha vao tsy manana karaktera tsara ianao de ho kale ary ho tavela. Eo matetika ny olana zay misy, satria lasa mifaragna ny dianao raha tsy eo le karaktera. Maro ny olona manana talenta, maro ny olona mangetaeta hoe anana osotra fa tsy miraharaha karaktera. Izy manana fahaiza manao fa tsy magnaja olo, izy manambola magnambanimbany olo, izy manana diplôma fa tsy mahay mifandray aman'olo. Ireny zavatra regny androany ianao mety mahomby be, fa rapitso tavela hoa satria ninona zavatra atao ka tsara ny agnarany mitaky karaktera. Ka zay no mahatonga ana manao effort mafy mihitsy mba hanagnatsika mpagnaraka an'izao fandarana zao karaktera forte. Zay mahatonga ana tena mandany vola mankarena mba mipartager amin'ny vahoaka malagasy, mipartager amin'ny zay rehetra magnaraka ana hoe ndao hoe zao no tokony atao. Ary zao zavatra ataonay zao ry havagna dia anisan'ny fagnampiana an'ireo fitondram-panjakana amin'ny fitezana olo. Tsy haiko eky zay nifandraisany sasany anazy fa izy koa raha hanoky eto isaka ny sabotsy de fomba anankiray indesigny mitaiza vahoaka, indesigny manangana olona, indesigny tena hoe mitariky olo hoe zao no tokony atao. Ary tokony ho tohagnana ne zao no tena mariny, tokony mba iarahagna mijery hoe misy raha karantika zany azo itezagna olo tsara. Za mino sy matoky fa anao zay magnaraka nyty tsy tapaka betsaka raha miova amin'ny fiainanao. Ka tsiraidratsaratra moa zay fa tiako mba ampafantaragna fotsiny le izy mba ahitanao hoe inona ny tokony atao. Satria ny fanagnanao karaktera forta de tsy misy fa tsy ao anatina discipline forte, fifehezan-tena mahery vaika. Raha tianagna toetra tsara ianao de tsy maintsy manana fifehezan-tena entitra tsara koa. De fagnontaniana mipetraka mahafehy-tegna ve anao io, sa zay tia ny vatagnanao io atao de tsy maintsy tanterahanao, sa zay tia ny masonao de tsy maintsy jerevanao. Tsy maintsy mametraka discipline ianao amin'ny fiaina, na tiana na tsy tiana. Raha te hanagna karaktera tsara, mametraka discipline hoe tandray manko raha volagniny vavako ty, satria rehefa raha voateny anankiray voateny ny vava io efa zay momba anazy e, tsisy resaka. Ny teny mivoaka tsy azonao récupérer efa lasa iny. Mialoha niterena anao zavatra anankiray mba fidigna tsara, afipetraka tsara iny raha volagniko, fa tsy tonga de riatanao daholo zay tianao terena, manimba zavatra maro. Ary tadidio fa ny olona tsy omenao considération tsy considéré anao, ny olona tsy ajainao tsy agnaja anao, ary ny olona anankiray tsy considérenao tsy ho tamagna aminao zany, tsy fanerasera aminao. Nefa jerevo tsara fa ny fiainagna ry havagna de mifampiankina, ary ny fitahina, fahombiazana, fisandratana miainga avy amin'olona daholo fa tsy hoe aminao reriky. Na managna diplôma be karakory anao ka tsisy olona omenao asa midoko andragno ao fao diplômenao, na mahay mihira be karakory anao ka tsisy olona omenao sehatra tavela anao, sy ny sisa sy ny sisa. Donc zany fahaizanao mifandray amin'olona de agnisan'ny karaktera tsara. Atoroko anao zany mba ahafahanao mahita hoe inona le izy. Ka ity Samsona ty zany tamin'ny fagnarahany dian'Andriamanitra nanagna problème. Inona problème ny Samsona anankiray? Tsy mba nagnaja ny tenin'Andriamanitra izy. Be da be ny kristianina, be da be ny olona magnara-dian'Andriamanitra, fa matetika ny tenin'Andriamanitra tsy ajaina. Resina mpanompo sampy ny olo mivavaka, ny sampy matetiky magniraka olo fadiagna raha karan'izao e, tsy hoanigny raha karan'izao e, zay sampy tsy nagnamboatra ny zavaboary akory, nefa de tandrematsika fatratra ny zavatra teneniny. Mamaky atsika ny evanjely masina, tsy arahantsika raha volagnin'izy io, fitandrignesantsika fo. Tsy marigny aminao io koa tsy arahanao. Karaha zay le zava-misy. Ka ny problème ny Samsona de zany.
efa nanomboka nitenen'Andriamanitra izy zao raha tsy tokony atao Samsona fa tsy narahany. Donc mba jereva antsika vetivety eo amin'ny mpitsara toko fa 720. Mpitsara toko fa 720 mba hovakintsika satria hitako hoe ilainao zany lesona izany atao am'bokin'ny mpitsara aloha no jereva antsika. Toko fa 720 dia ny 9 ka hatramin'ny 7. Mpitsara toko fa 720 9 ka hatramin'ny 7. Ozy hoe ary rehefa afaka kelikely dia niverina ampakatra azy Samsona ka nivily izaha ny fatin'le liona. Jereva io raha tsy manjary ataony nandeha nizahany ndraiky. Nivily hono izy izaha ny fatin'le liona. Izy nefa rembolony tsy mahazo mikasiky fatina biby, tsy mahazo mandeha amin'ny fatina biby. Indro izy nisy reny tantely ny vangongo sy tantely tao amin'le fatin'ny liona. Tanao zany fa matetiky raha andraran'Andriamanitra anao iny misy raha tsara. Dia jereva tsara fa agny amin'ny boîte de nuit agny matetika agny feno viavy tsara. Nefa n'olo tsy tokony andeha agny. Satria ataony devoly mihitsy raha rehetrarehetra hoe agny amin'ny raha farandra tsy manjary ndraiky ataovany raha tsara. Agny amin'ny raha mahafaty ndraiky ataony misy raha mahavariagna. Ka i Samsona tsy mahazo mikitiky fatim-biby dia nataony nisy tintely ndraiky tagnaty fatim-biby. Dia fa raha tokony efa ampieritreritra ne zany revagny. Ahoana ny impossible agnatina fatina liona misy tintely ndraiky agnatiny. Dia ino zava-nisy? Ary nalainy Samsona zany izy ka nentiny teny an-tanany. Dia nihinagna teny am-pandehanana izy ary nakany amin'ny ray aman-dreniny izy dia nagnomezany azy ka nihinagna koa izy mivady. Nefa tsy nambarany taminy fa tao fatin'ny liona no nangalany ny tantely. Ianao, ny olona tsy magnaraka ten'Andriamanitra izy sady efa manota mbola mampanota olo koa. Izy sady efa tsy magnaraka le ten'Andriamanitra zay olo magnodidina anazy indesiny miaraka manota aminazy. Io ny zavatra nisy io. Ka ny ray aman-dreniny koa azy dia ny fitahany. Zany hoe tsy natorony ny ray aman-dreniny fa hoe tagnatina liona zay nyvonoiny io. Tia magnaja olona izy fa tsy magnaja ten'Andriamanitra. Najainy ray aman-dreniny indesiny nitorasany sakafo fa tsy magnaja izy ten'Andriamanitra. Ary tia magnafinjavatra izy. Dia rehefa ny fahotana dia zany foagna ny ataony. Ka eto zany dia mba tiako atoro antsika rehetrarehetra zay magnaraka fa ny zavatra tsy tokony nataony io ary agnisan'ny zavatra nandraran'Andriamanitra azy nefa dia igny mihitsy ny nataony. Ka Samsona zany dia enjagna be raha anao miracle. Zany hoe grave be izy raha jerenao to ivelany fa tsy magnaja izy ten'Andriamanitra. Ary agnisan'ny zavatra anankiray nataony Samsona iny koa nakafanahy anazy Delila. Manomboka séduiseny Delila izy, tambaziny Dalila izy. Dia jereva fa au lieu dia androkany Dalila Samsona nanaovany comédie ndraiky Dalila. Nanaovany karazana sangisangy ndraiky. Olo efa hita fa ratsy zao mbola nilalaoviny. Au lieu dia nisaseny nanaovany blague. Satria nagnotany azy zany Dalila hoe aiza moa Samsona misy force anao io. Mba imagine eo vehivavy magnotany raha magnanjany ane efa misy raha kindreny. Tsy mbo tany misy volanao tany eny. Tsy mbo tany misy raha fa ino mo raha tegna mampatanjaka anao i Samsona. Mba toro zaho edy. Dia jereva tokony efa omelo Samsona teto hoe viavy ty matoa magnotany raha magnanjegny tiany zaho faible maso. Dia ino nataony ngia zaho zingahy izy koa tribinao zaho zingahy afaka ery anahy. Tribiny ka raha tsy nagnina zakeko tilomonao vomezakeo malemy tilomony Dalila izy zakeko ndesinao ambony fariagna ro nivadiky raha hafa le resaky. Efa fantatra zao fa viavy tsy manjary. Dia ny afara tamin'ny natorony Samsona azy fa hoe amin'ny randrany akao no secret. Nanagna osotra izy fa tiany lalao fahotana, tiany lalao raha tsy manjary, nanao blague. Ary raha tia hagnara-dian'Andriamanitra revagna tsy maintsy misy zavatra afoy tadidio zany. Tsy maintsy misy zavatra afoy. Jamais atsika olombelona hoe tsy hanagna filana zany. Ny olombelona tsiraikiraiky samy managna filana. Na zao akitanao zao misy raha tiako atao, misy raha tiako hoany, misy toerana tiako andianana. Fa raha tia hagnara-dian'Andriamanitra, iny zavatra tianao atao iny rehefa fantanao fa tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ajanona. Iny zavatra tianao hoanina iny rehefa hitanao tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy hoanina. Zay le izy, raha tia hagnara-dian'Andriamanitra. Ny tegna tsara
dia ianao miaraka amin'Andriamanitra fa tsy ianao ampiasain'Andriamanitra fotsiny. Zay ry avy ny tegna marina. Anao mila miaraka amin'Andriamanitra fa tsy hoe ampiasain'Andriamanitra fotsiny. Ohatra zao micro ny micro nge zao ampiasaintsika fa tsy miaraka amintsika n'aiza n'aiza. Ka lay fanahy ratsy zay nanimba ny Samsona io, possible manimba olona am'izao andro farany zao. Fa mila mailo, mila mitandrina. Ka atoroko anao eto averimberiko fa ny discipline no afaka manandratra. Ny discipline no afaka miteraka karaktery agnatinao. Raha tia agnaradian'Andriamanitra rehefa mba te hivavaka, soyez discipliné. Zay ry avagna ny zavatra andakiray mba azoko nozaraigna teto androany e. Magnentagna anao satria fotoana moa manampetra eto. Tongava ato amin'ny ziona fraisina. Sokatra anao varavarana ary ny tegnako dia mivavaka mandrakariva ho anao zay mba te ho afaka anatin'ny fahotana. Andriamanitra ny hanafaka ny fahotana rehetra amin'ny fiainanao. Andriamanitra ny hanasitrana ny aretinao. Andriamanitra ny hanasitrana ny faiblessenao ary hanomenao famonjena amin'izao an'izao. Tongava rapitso amin'ny 20 fidirana voalohany, amin'ny 12 fidirana faharoa, amin'ny 3 tolakandro fidirana ny après-midi. Ny tegnako pasteur David ara-pitonandrasana no mitondra ny afatra Andriamanitra ao anasako atsika rehetra voky ny tamatavy tsy ankanavaka. Aza mihafahafa fa tragnontsika jiaby ao, fiangonantsika jiaby ao, tsy magnavaka pause ao ary tsy fidianana olo manambola sa olo mahantra fa ny vahoaka malagasy rehetra. Eny fa na ny vahiny koa raha afaka tonga ao mivavaka satria manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisina Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisana, Ziona Fraisana, Ziona Fraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolomadiniky. Alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolomadiniky. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana Ziona Fraisana.